Avana mentsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana ary Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Manokana zao alitara zao hoanao zahay ka mirapiratiny ny fahasoavanao ny eto ka ny asa rehetra atao dia nomezam-boninahitra ko tahiry zay rehetra miaka teto mba ho ny fahasoavana fo azy ny matory mba hifo ary ianao Andriamanitra ny fahasoavana ka na ny kely na ny lehibe tolona sakramenta eto dia hombarako fa ny fahasoavana. Da io zao toby misy anay izao mba ho masina miaraka amin'izao fanaka masina izao ka ianao Andriamanitra ny toetra eto satria toerana ity dia maminay eto koa tompo nitondrana mavika ny olona marary manana olana eto koa tompo mitondrana ny nofomankatsika n'izay ho alefa ka ianao Andriamanitra hitany fianakaviana rehefa tonga izany fotoana izany fa ny sosiny tsara rehetra ny fifaliana ny sakramenta ny fahasoavana kosa tafonao amin'izao trano tekonina izao ka manarao Andriamanitra no anokananay izao fanaka masina izao ny aminarany Kristy Zebela sy manjaka miaraka aminao mitona rehetra mandrakizay dia le fanamasina zay manamasina anay ka ny fahasoavan'izao Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisina ina fanamasina ho aminareo rehetra dia ary Andriamanitra ny fahamasinana anamasina antsika miaraka amin'izao fanoratena masina fanaka masina izao. Amen. Amonjy ny toerana ny dekona itsika nokatra ny salamo fahina amin'ny telopolo amby zato. Salamo fahina amin'ny telopolo amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Salamo fahina amin'ny telopolo amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'ny Tompo miderahan'i Jehovah fa tsara izy reny ny mpanao fagagam-bebe zay nanao ny lanitra amboniny tamin'ny fahendrena zay namelatra ny tany amboniny rano zay nanao rehefa hazavana lehibe dia ny masoandro mpanapaka ny andro ary ny volana sy kitana mpanapaka ny alina. Amen. Moraitsika mirabolahatra. Jesosy panjaka angely sy tsara Lazana Umieni Irtani Silani Kabu Isua Magazane Tumpukan Takamageni Abi Manati Tuliza Katutuli
Manolo mpampom-pavana isika amin'ny alalan'ny fampianarana 3 minitra avy amin'ny sampana sekoly anaty. Izarina dia hoe andramako ilay tenin'Andriamanitra teo hoe raha manam-pinoana tahaka ny tendrombohitra dia mahafindra manam-pinoana tahaka ny voatsinampo dia mahafindra tendrombohitra. Zany efa nandeha ohatra tsy mino an'izany e. Dia salasala teo izy dia alina ihany ny andro. Nanokatra hatrany izy ny maraina dia mbola teo ihany ilay tendrombohitra fa nanakona an'ilay varavarankeliny. Izy anefa tsy nety nino mihitsy fa hoy izy hoe andeha andramako ihany. Tonga amin'izay ary ny andro alina dia anidy varavarankely izy dia hoy nataony mifindra mianjara any amin'ny ranomasina. Dia natory izy. Tonga ny maraina. Inona ny seho izy Nskafa ny varavarankely dia hoy izy hoe efa napoziko. Efa napoziny hoe tsy hifindra ilay tendrombohitra. Satria nino ve izy sa tsy nino? Tsy nino izy dia tsy nifindra ilay tendrombohitra. Dia matetika koa isika dia tahaka izany. Faranantsika hoe tantariny fa izao no lesona antsika hoe ndraindraiky isika maheno tenin'Andriamanitra fa tsy mino e. Mieritreritra fotsiny hoe misy tenin'Andriamanitra ohatr'izao dia mba miteniteny ihany, mba mivavaka ihany fa tsy manam-pinoana isika. Arak'izany dia tsy miasa na dia miteny antsika na mivavaka antsika tsy manam-pinoana, misy valim-bavaka ve sa tsy misy? Dia izaho anatin'izao fotoana izao izay hiandrandran'ny mino famonjena dia mila mino isika mba hananantsika izany famonjena izany. Mety miatrika tendrombohitra koa isika amin'ny fiainantsika, amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fianarana, ao an-tokantrano, amin'izay rehetra atao. Fa rehefa mino ianao dia hifindra tokoa io tendrombohitra io. Andeha hiverenantsika vakina ilay tenin'Andriamanitra izay efa nangalantsika fampianarana teny amin'ny voalohany teo. Ny asan'ny apôstôly 2:20, andiny 1:30. Asan'ny apôstôly 2:20, andiny 1:30. Dia ilay tenin'izy mirahalahy ihany no vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mino an'i Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Andeha hiara hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay amin'ny teninao, tarihinao izay mba hino anao ary ho voavonjy izay sy ny ankohonanao na ankohonanay. Indraindray izay Jesosy dia tsy mino fa mivavaka fotsiny ihany. Indraindray izay na mandreny teninao ary dia tsy hainay ny miaino izany. Ankehitriny izay tompo dia hitombo amin'ny finoananao tokoa ka ninona tendrombohitra amin'ny fiainanay dia matoky izahay fa ianao Jesosy Kristy no anjera sy androdana izany. Dia hivoaka mpandresy izay ka handray amin'ny famonjenao satria nino anao. Akina ampilatana mafeno izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fitombona amin'ny finoanan'Andriamanitra. Amen. Sy vola amin'ny zato amin'ny tenin'ny voalohany homanantsika amin'ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra.
tena andriamanitra vakitsika eto vitasika amin'ny tantara faharoa toko fahefatsy-ambifolo vakiny andiny fahafolo ka misatra andiny fahefatsy-ambifolo tantara faharoa vakiny andiny tantara faharoa toko fahefatsy-ambifolo vakiny andiny fahafolo ka misatra amin'ny andininy fahefatsy-ambifolo. La miara mahita isika ty zao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy ary asany taraina tamin'ny Jehova Andriamanitra nanao hoe Jehova ao tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kely raha iadina maro izy ka vonjeo izahay Jehova Andriamanitra eo fa ianao no iakinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ny reto olona ireto. Jehova ao ianao no Andriamanitray aza vela hisy olo haharesy anao. Ary Jehova namely ny Etiopiana teo anoloan'ny asany sy ny Joda ka dia nandositra ireny ary asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony fa voaringana teo anoloan'ny Jehova sy ny miaramilana izy ka nahazoan'ny Joda babo betsaka ary namely ny tanàna rehetra manodidina an'i Gerara izy. Fa ny fahatahoran'ny Jehova nahazo ireo ka nobaboan'ny tanàna rehetra fa be ny babo tao ary namely ny vala izy ka nahazo babo betsaka dia ony amanosy sy rameva ary dia niverina ho any Jerusalema izy. Mbola etoy ny vaky teny. Mbola loizasika ny vaky teny zany dia hitasika ao Filipiana. Filipiana toko fahatelo dia vakina menjifa fito amby folo dia misatra fareka amby roapolo. Filipiana toko fahatelo vakina menjifa fito amby folo dia misatra fareka amby roapolo. Rehefa samy miara-mahita isika izao maka anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, aoka samy mianahaka ay ianareo ka dinivo izay nandeha tahaka ny ananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanana koa ankehitriny fa avalony azo fizalian'i Kristy ireny. Fa averezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny famenarany no vonainy. Fa misaina ny amin'ny tany izy, fa ny fanjakana dia any an-danitra, ary avy any koa no hiandrasasika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tenany fiereteretasika ka hitovy endrika amin'ny teny vonainy araka ny fiasany ely izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Mbola amin'ity ny vaky teny. Mitsangana isika hamaky ny filazan-tsaramasina. Ny filazan-tsaramasina izay vakitsika dia hitanareo boky nisoratany Marka. Filazan-tsaramasina nisoratany Marka toko fahafito raisina manomboka amin'ny andiny fahefatsy amby roapolo mijanona rehefa mahatratra amin'ny andiny fahatelopolo. Filazan-tsaramasina nisoratany Marka toko fahafito vakina manomboka amin'ny andiny fahefatsy amby roapolo mijanona rehefa mahatratra amin'ny andiny fahatelopolo. Toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisintany Tiro sy Sidona
dia niditra tao an-trano izy ary tia tsy ho fantatry ny olona izany kanefa tsy nahazo ny hery izy fa niakatra tamin'izay fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy ny zanany vavy tanora dia azo mpanay maloto dia nakao ka niankoka tamin'ny tongony ary jentilisa raha-behivavy avy amin'ny firenena Sirofoinika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy fa hoy Jesosy taminy aoka ho voky aloha ny zaza fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manepy azy ho amin'ny amboakely fa ray vehivavy namalika nanao taminy hoe eny tompo kanefa na dia ny amboakely ao ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombitsomby ny mofon-jaza hiany dia hoy Jesosy taminy noho izany teny izany mandehana ianao efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demonia ary raha tonga tao an-trano raha vehivavy dia hitany nandry teo ambony farafarana ny zanany vavy ary ny demonia efa nivoaka taminy ray masinao manamasinany amin'ny fahamarinana fa nitenao fahamarinana. Ry Andriamanitra be fitio mbola misotranao izay raha afaka niaino sitraponao tamin'ny teninao izay nivakiana tamin'ny teo. Raha hitory izany ny mpanomponao ianao no ametraka ny teny ao am-bavany ka hanazava izany aminay mpanomponao. Ianao koa ianao manana ny foa mampananay mba ho tany lonaka aniriany izany tenao izany mba hisy vokatra lehibe eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izany. Petraka ampelantananao izany vavaka izany mba voninahitra ho any anaranao rery izany. Saotra anao indrindra tompo. Amen. Sady voanjo sy masina ho aminao reny ny fahasoavana mba amin'ny fiadarana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Marika 7 ny andininy fahasivy amby roapolo. Marika 7 andininy fahasivy amby roapolo. Vakitsika rehetra amin'anaran'ny Tompo. Dia ho Jesosy taminy noho izany teny izany rehefa nivoaka ny janam-boavavy indimy. Noho izany teny izany Jesosy teto izany tsy nanao ninona fa teny fotsiny, tsy teny nataon'i Jesosy fa teny nataon'ilay vehivavy navoaka demonia ary mampieritreritra io amin'ny olo-mositra na mpitandrina na mpiady dekona tadio fa hafahafa tenin'i Jesosy io. I teny Jesosy ilay vehivavy tia nanoaka ny demonia tamin'izany ary matetika tsy haiko na manazava n'ity soratra masina ity ary tsy Jesosy mihitsy azy
Ny tantara dia anao Tiro Sidôna. Tiro Sidôna io zany a efa misisisy tosy raha amin'ny tanàn'ny Israely. Efa be olona tsy jiosy. Natao hoe gentilisa dia olona tsy jiosy. Fa le anaovantsika akehitriny diso a. Rehefa tsy mivaboka n'olona dia tsika hoe gentilisa, tsy izay ndika ny teny hoe gentilisa. Olona tsy jiosy ndika ny teny hoe gentilisa. Hafa fireneny. Nandeha tany Jesô. Io vehivavy hafa firenena io tsy jiosy io a nangataka tamin'i Jesô. Naninona moa izy nangataka tamin'i Jesô? Inona ny problème? Marary le zanany. Azo ninona moa? Azo ny demonia, misy karazana tromba na kalanoro natakan'izany a le zanany vavy. Izy ireo nefa karazan'olona samy hafa, tsy mifankahazo. Ny jiosy sy ny gentilisa tsy mifankahazo. Ity vehivavy ity nefa ny a nahazo ny rariny tamin'i Jesô. No zany teninao zany a mandany ianao efa nivoaka le demonia. Inona loatra ny teny nataon'ity madama ity a nahatonga azy nahazo ny rariny tamin'i Jesô. Zavatra roa ihany no sy antsika ao anatin'izany ity vehivavy ity dia manana fanetretena lalina. Raha antsika mitantara I andininy fahadefatra amby 20 Jesô nankana Tiro Sidôna dia tsy tia mifantatry ny olona. Jesô zany hafinafina satria tanàna tsy dia tiany jiosy io. Sitrisitrika zany Jesô satria tsy tia mity amin'ny olona, tsy tia fangarongaro amin'ny olona reo izy sy ny mpianatra. Satria faty zany, tsy tokony mifangaroaro reo. Firena samihafa reo, tsy tokony mifangaroaro. Nefa no Jesô efa nalaza na eny le madama ty fa I Jesô mahay manasitrana. I Jesô zanak'Andriamanitra. Tonga izy. Fanatretena voalohany ny voalohany aloha ny mahagaga le lehilahy tsika. Ary matetika fomban-javatra io. Le rangahy tsy tafoana raha vao hivavaka. Zay zany matetika amin'ny miaramila zany tena fanao ya madamanjana no mandefa izy tsy hita manao salafy izy mbola ho avy fara. Dia zay koa fanatretena voalohany tsy fomba le vehivavy mandeha miresaka magnotango resaka amin'ny lehilahy zany tsy fomba tamin'izany fotoana. Indrindra fa firenena tsy mifankahazo. Ny ray jiosy ny ray gentilisa. Nandeha ihany izy fanatretena voalohany zany. Tsy vitan'izany fa miankoka vakitsika hoe ny andininy faha-20 fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandriny aminy. Ny zanim-bavy tanora dia azo mpanamana dia nankao ka niankoka tamin'ny tompony. Zay le fanetretena zany. Niankoka izy amin'olona tsy fantana. Niankoka izy. Nanatona izy. Rehefa manana fanetretena ny olona dia tsy mieritreritra hoe izy ty olona ty ve dia olona mandehandeha tongotra ty ve dia mpanasitrana. Fa nanetritena izy. Niendrika sy olo fanetretena faharoa nefa tenin'i Jesô zay mafy be. Le vehivavy zany gentilisa ozy izy syrofonika. Zany hoe olona avy alavitra be zany io zany mandeha mivahiny ao. Vakitsika ndray ny tenin'i Jesô andininy fahavita amby 20. Vakitsika fa ho Jesô tamina. Oka ho vokaloko zaza. Fa tsy mety raha maka mofonjaza ka nanmety azo amin'ny tenin'i Jesô zany mafy be ohatra ny bomba satria tsy mety raha mandrava mofonjaza. Le zaza zany jiosy. Zay ny tiany resany. Le zaza zany zaho jiosy. Le gentilisa zany mitovy amin'inona amboa. Zay le fanambaniana zany fanambaniana normal amin'ny jiosy ny olona rehefa tsy jiosy aminazy dia mitovy amin'ny amboa. Ary fantatsika tsara zany fahasamotana zany. Inavy moa anarina amboa fantatra reo. Kivà ozy ny sasany. Tsisy anarina tsara ino amboa sasany. Fangoaka ozy ny sasany. Dia misy amin'ny toerana anankiray zay nagagana mianatra an'io tsy handehilahy ozy izy. Azonareo izy ekenareo vehivavy izy tsy ho handehilahy ozy izy. Zay fiantso azy tsy atoroka anareo toerana. Vehivavy zany mety mazy. Fa zany manjoan'ilay madama aloha. Tsy mety raha maka mofonjaza manipady amboa kely. Ka dikan'izany tsy nara-pahamena ianareo. Zaza no mena aminy.
nareo tsy anatin'ny lista ty olo mahazo fahasoavana nareo a mpandehandeha mivahiny fahatana ty aminay nareo a alika ambo ka tsy manana anjara amin'ny zavatra ao anatin'ny trano mafy zany a tena mafy zany kanefa inana valin'le vehivavy bakitsika nyteniny fampanam-pompo fa raha vehivavy tanao taminy eny tompo fanadinam-boakely ambalina tabatra azy dia mba mihina sopisopona mofontsasa ino le teniny voalohany tompone kely le fanambaniana azy lavilavira amintsika manaiky an'izany atsika tsy manana fanendrentena matetika zany zay tsy zaontsika fahasoavana zavatra tsisy dikany mampiala olona mivavaka zavatra tsisy dikany a tsy andanina am-piangonana na ny sampana sasany ovanarina fotsiny sampana io a dia efa tsy vavaka ono izy fa hiala tao raha atao hoe sampana tona kristiany dia tsy hanao izy raha atao hoe VFN dia tsy hanao izy zavatra tsisy dikany tsy andanina am-piangonana irana anaty sampana ny amin'ity ambo zay no azo tsika tokony eritreritra zavatra tsisy dikany tsy andaran'olona mivavaka amin'izao mba eritrereto daholo ny zavatra ny sakatsika andeha mivavaka dia tsika rehetra tsisy mahajoro raha vao manontany tenantsika aby tsy ampahafirina azo amin'ity vehivavy tompozy zay kena fa ambozy zay tsisy dikany zay olona ambany ivarazana tsisy dikany ampombola zay fiteny rehetra za ataonao hoe daholo ekena zany sisy kanefa zao le amboakely io izy tsy aiza fa aizany misy azy ambanina tabatra mba misy koa tompoko ny chien de salon zay no dikany io le kely ozy izy fa ma misy koa ny chien de salon ao ambany ao zay mbo mitipona ozy izy tsy mandeha lavitra zay na dia ampo azy fa manana anjara fahasoavana zay no dikany io tsy maintsy misy pitipitika ty io ary zany le teny mpanendrenteny tao amin'ilay vehivavy gaga Jesosy no zany teninao zany no Jesosy mandehana fifampitoka atahora midevolo ny olona manetry tena manetretena ianao azay mieritreritra za efa ela be taty zay efa ebena ny vavany efa elabena pastera sisisa na dekona na mpiady manetretena fa raha miforotry lohanikao io a mandositra ny demoni fa lazaikanao zany fa ianao milangalanga io tsy mampandositra azy dia ampiasay teniteny foana ianao ny zavatra rehetra fa mila mahetritrenitsika raha vao miforotry lohaliko io a miforotry koa lohaliko ny devola amin'ny elao fa raha milangalanga ianao milangalanga koa izy dia gaga ianao olombaositra nefa hafahafa amin'ny olona rehetra ary zay na tonga midemony milefa le fomba trafitra tamin'le madamo zanaky madamo hoe anatrano any milefa satria matanjika be le fanendrentena no za miteninao zany no Jesosy ty nana fanendrentena mitsika olombaositra tsy tsika ny maroka demoni fa ndraindray a ny tompony mahita fa le olona io ihany naroka ny demoni raha niety zay mieritreritra ianao no manao ny foana fa Andriamanitra ny mahita fa tsy anjarantsika ny maroka zay ihany antsika fa za milaza ianao narokany io fa mety zavatra hafa ny narokany io mety finoany olona ny vavaka any amin'ny toeran-kafa any marokany io tadio zay ary zany mahatonga ilana mbojom-bavaka rehefa misy olona mandeha miasa dia misy tokony mivavaka ho azy tadio zay tsy le olona miasa iny reneny naroka azy fa le olona nivavaka ty fa reneny le olona nandeha miasa iny tsy manjary koa angalabadin'olo omaly dia metra-tanina ny rapitso misy satsisy zany fa reneny le olona tsy nandeha tato natahora ny demoni nampialana io ary zay le hita tsy mila miteny akory Jesosy no za miteninao zany a dia milefa le devolo tary satria matanjaka le fanendrentena mila manana fanendrentena matanjaka tsika matetika io tsy ananantsika io tsika io fanendrentena io a mahatonga ny kristianina moratona amin'ny zavatra tsisy dikany rety io amin'ny andro ankehitriny zay reny miteny Paoly apôstôly samilazy izy Filipianina toko fahaefatra teo toko fahatelo andiny fahavita ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo Paoly apôstôly nisy voalohany ny fanendrentena ino moa zavatra tsy hainy Paoly apôstôly Paoly apôstôly nge manan-kareny manana citoyen romane raha tamintsika izy zany mazaka zony pirenena frantsay zay ny malaza ny tanàna dia fa izy manendry teny manam-pahaizana be izy zanak'olona manan-kareny zany citoyen romane zany
Paul apôstôly nahavita nanombotra olona maro, nahavita naniraka olona maro, fa mbola manety tena ihany izy. Ka nahakay anareo fa misy olona nge mampitomany anao Paul apôstôly, satria fahavaliny azy fijaniny Kristy rehefa misy fijaliana kely dia efa mitsoaka, tsy mahay misy fanetreniteny. Ty fiainana loatra izay hididitra amin'ny kibony ihany izy ny ao an-toany, fanjakantsika leo izy any an-danitra. Rehefa manety tenana ovan'Andriamanitra Paul apôstôly, izay no manova ny tenany fietreny tenantsika mitovy endrika aminy. Ampatsahivy Paul apôstôly ny teny Jesosy hoe izay manetry tena no ary izay mananga tena no. Io fanetretena io anisan'ny zavatra ngeza be, very ny fiangonana ankehitriny. Mila mieritreritra ny momba an'io tsika, fa zay mazao amin'ity madama ty fahasoavana, na mpitoviana tamin'ny amboa izy fa nanaiky. Zay ny voalohany. Ny faharoa, manana finoana marika izy, manana finoana marika izy. Voalohany teo manana fanetretena lehibe izy, lala, manana finoana marika. Tsy misalasala zay vahina nge olona io. Raha vao nandre amin'ny Jesosy dia nino, tsy niatevy, tsy nitady porofo. Mino fa maroka dia amin'ny Jesosy. Be dia be koa kristiana mitady porofo. Aiza ny misy mahasitrana hoe, aiza ny misy an'izao hoe, aiza ny misy mamahaolana hoe zay vao hivavaka. Tonga dia nankany izy. Tonga ao Jesosy, zay miazakazaka nankany izy. Finoana zay. Tsy miaotraotra. Fa tonga dia mandeha. Mino izy fa Jesosy marokony. Ny valiteny koa, tsy valiteny mpanetreteny ihany fa valiteny finoana. Mino izy fa misy tsombotsombony latsaka ao, misy anjara fahasoavana ao ambany latabatra ao. Raha tsy mino an'izany izy tsy nankeo. Mino izy fa azo. Zay le finoana zay. Ninona am'izay hoe manana anjara izy, tsy maintsy misy pitika ty io. Ary zay le fahasoavana. Tahaka le zay vehivavy na raha roa ambin'ny folo taona zay mikasika ny raha milamban'i Jesosy, hoe raha mikasika ny tsy maintsy mahazo pitipity pahasoavana. Le finoana zay ilay mitombo zay finoana zay. Mino izy fa azo aminy eo ambany eo na dia alika azy. Ary io finoana io nitao amin'ny mpanjaka asa anaran'ny mpanjaka tantara faharoa toko faefatra ambin'ny folo. Tovitovy amin'ny ihany le tantara mpanjaka faharoa toko faefatra ambin'ny folo. Ny Etiopiana nafika azy. Etiopiana io ferena matanjaka be taloha na nampira mihitsy ampira Ottomane. Fatanteriny izy ny ohatrany lasa ferena kely izy natanjaka be. Tanao fa ny Etiopiana nefa avy nanjanaka ny Europiana, ny Baiboly milaza ny samy. Izao misy taony avy mikaroka an'izany hoe tena marina izany. Fa ny Baiboly efa nilaza an'izany, nanafika tany Eropa zareo. Jerekelekely tsy nibakitsika ny fahafito. Iasa izy nanana miaramila firy ny azy. Telo hetsy ny anaran'ny an'le mpanjaka. Dia avy eo izy nanana roa hetsy eo ambany eo. Total amin'izany firy? Telo miampy roa dimy hetsy. Ny an'le Etiopiana vakio andininy fahavalo. Ary zay Etiopiana nivoaka iaby tamoreo ka mitondra miaramila retapitrisa izy ka lesa mbola ao anaty motra an'izany ny an'ny asa firy izy teo? Dimy hetsy. Ny an'ny anankiray retapitrisa tokony andresy izy sa tsy tokony andresy? Fantatsika miaramila tsara sarotsy nyzany hoe retapitrisa ny an-tanany anao dimy hetsy fotsiny. Fantatsika tsara zany. Fa jereo mivavaky asa, le vakitsika mivavaky asa ny andininy fahafolo misy an'le vavaka. Ary asa mitarina tany Jehovahandriamanitra ka nanao hoe Jehova tsy misy afa-tsy anao no mahavonjy, tsy manan-kely raha iadino maro izy. Ka vonjeo zay andrinao. Fa ianao ny ankinanay, ary ny anaranao anterana miady amin'eto olona io. Jehova ianao no Andriamanitra azavely. Zay. Efa vitsy alisa iasa dia nahatsiaro izy hoe tsy misy afa-tsy anao ihany no mahavonjy ny kely hely, ny tsy manan-kely raha miady amin'ny marobe. Finoana zany. Finoana zany. Hoe zahay vitsy fa ianao ihany. Ianao no ankinanay,
amin'ny anaranao ny adinay dia aza belisy olona risy anao. Io riavana ny mba mitombona ihany ange le teny Ntaolo hoe raha tsy tarena angatabata dia ahoana motoy ianaran'ilay ety mangataka. Efa mba tsy bogobogosy dia mba tonona matetika ianaran'le dadany ma le dadany no bogosy moa dia mba averiverina matetika zany dia mba hay motaranakirano re marina ke zany. Zay koa no amin'ny asa ty hoe ianao Andriamanitra mahavita an'io fa zany tsy mahavita an'io fa ianao Andriamanitra mahavita an'io. Nisy mpanao boxe malaza tany Amerika dia tsy mifandanja ny hery. Anankiray zany fa champion fa tapitry le mitoraky ity zany izy nahazo olona tena tsy leo fa izy kristianina. Dia rehefa nameny rorona roa telo efatra mitady ho resy izy dia tsaroa le teny mpanao salamo. Teny mpanao salamo dia milaza hoe isaorana ny Andriamanitra izay nampianatra ny tanako hiady sy ny sandoko amely. Rehefa vovola re dia tolono ny salamo sady mamaky izy miteny hoe isaorana ny Jehovah izay nampianatra ny tanako hiady. Ka le anankiray fa mitady andresy ty ndray nieritreritry hoe manompa le zalahy. Tena romotra izay anao manko ianao rehefa miady na manao matso na foty na inona ka volo moralina anao dia manino ianao. Zay koa ke miaramila. Ka izy ty zany very hoe manompa le zalahy dia romotra be ndray izy. Izy romotra iny manomboka very ny équilibre ara-tsaina. Inona ny hafarany? Resy playboy anankiray mpanao boxe tany Amerika zany. Ary zay le io zany. Ka itsika zany mila manana finoana amin'ny zavatra rehetra. Rehefa miady dia ny anaran'Andriamanitra no hita. Zay manahirana ny miaramila rehefa miady moral voaloha dia fa any. Rehefa mandeha zany ianao anatsimany dia misy hoe le basy ty zany angalana zavatra sina soutien zany afatotra amin'le basy zany aby mpondro zany. Moral efa voaloha dia inona no ampaharesy anao eo? Tsy Andriamanitra efa nampianariny anao any anao vao hianatra nompo sampy zany efa vao le olona. Le olona efa mpanompo sampy efa spesialista amin'io. Ianao vao eo vao hianatra an'ilay izy sorona mena kosa oy. Zay ny notokanao resy. Izy efa nahainako izay miainana. Ianao mbola mianatra an'ilay izy eo anatina biskity tary ianao. Fa le hainao efa ela no entinao dia Andriamanitra. Io tsy resin'io. Zay fa mbola miaramila rehefa le manatsy masy takan'izay io vao hianatra nompo sampy zavatra tsy hainao hatrizay. Le fa hainao. Ary zay mampatanjaka amin'ity vehivavy ty manana finoana mapy izy. Ka amin'izao andro mahavolatsika mianakavy zao tokanantsika ny zava-pitanety zao dia miandrana famonjena itsika. Be dia be ny famonjena ho azontsika amin'ny alalan'ity chapelle ity valibavika ho azontsika fa manana fanetritena amin'ny zavatra rehetra. Ny olona manetritena koa ny olona mahay mianatra miaramila le anareo ty dia mianara zavatra be dia be ataovy mahay zavatra anao rehefa tonga any fa tsy nandalo fotsiny tatany zeny inavony tsy haiko tany aminay any lasa haiko rehefa ty. Zany kristianina zany manetritena dia mianatra ny zavatra rehetra. Mianatra mandramaty ny kristianina fa tsy miteny hoe za efa mahay an'io fa zao taona naovaka an'io. Zay le fanetretena zay. Ary ny faharoa mila manana finoana matotra. Tsy mitena finoana lehibe fa finoana matotra. Fa tsy na lehibe ny finoana fa ny fahamatora ny resahana teo matotra rehefa mino amin'ny finoana tsy miovaova. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ho amintsika ny famonjena. Tahaka na zao ty vehivavy ty famonjena sy ho an'ny taranakao. Amen. Nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika ry havana ka andeha araiaiky ny fahotantsika ka hanaraka izao tonom-bavaka izao. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsy tompamorona sy mpanavitra anay eo.
Masiny ianao ka makala ny ratsy rehetra. Ankehitriny izay dia tsy nahatanteraka ny sitraponao, koa indreto izay mpanota mahantra dia manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Izahay dia nanota taminao tamin'ny eritreritray sy miteny ary ny asa sady notoritoronina sy teraka tamin'ny heloka sy ny fahotana koa. Noho izany dia tokony ho very sy ho elohana mandrakizay izahay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona sy mangataka aminao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra io mamondrafo aminay mpanota mahantra ka mamelany helokay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao. Nomeny ny zanana tokona mba tsy ho very zay izay mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy naniraka ny zanako amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba honjeny izao tontolo izao, izay mino azy dia tsy ho elohana. Noho izany ary avana dia bobela sy voafava avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo
samy am'diran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavelany ny sy voasarona ny fahamatana. Sambatra ny olona izay tsy sain'Andriamanitra ary tsy misy fitakafanana. Mirabolahatra ny derahantsika ny tompo ataontsika mavitribitrika. Misaotranao izay fa niteny taminay indray ianao tamin'ity androany ity. Ary nambaranao fa mila manana fanetretehana mandrakariva izay. Mila manaiky izay izay hitondranao ny fiainanay. Ary mila manana finoana ihany koa izay na dia kely azy. Satria izany no mahatonga anay ahazo famonjena avy aminao. Koa voaray tompony afatra avy amin'ny teninao. Ary vonona izahay handray sy hankatoy izany. Efa nanao masina izay efa aty anatinay no angatahanay. Ampianatra anay mandrakariva, anazava ny sainay, hitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Tondram-bavaka izay tompo an'izao fiangonana najoronao eto izao, mba handroso mandrakariva amin'ny fitoriana ny filazantsara-nao, satria izany no vina izay efa napetraka dia mitory filazantsara manerana ny Madagasikara. Dia tahio ny fiainan'ny tsirairay, ny vina izay mety mbola ho tanterahan'ny fiangonana, ny fandaminana manontolo. Tondram-bavaka ihany koa izay ho andro izay tsy salama na aiza na aiza misy azy ireny. Ianao Jesosy Kristy ianao ka anaisitra, anala, anombotra izay rehetra tsy nambolenao. Ampaherezo ny mpianakaviana tojolana za amin'ny endriny samy hafa. Vangio amin'ny alalan'ny fananao masina izy ireny Jesosy. Eo ihany koa ireo namanay izay tratry ny kery anatsimo. Ianao Jesosy nitalahonay mba hanaitra ny tompon'andraikitra isatsokajiny ka mba hijery sy hitsinjo ny maha-olona azy ireny, ka hifanampiana sy hifanohanana ny zavatra rehetra izay tanterahana ihany. Eo amin'ny firenenay, ianao no ampitodika anay indray aminao Andriamanitra, ka hiadana sy hofinaritra tokoa ity nosinay ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay ny vavakay. Amen. Andehantsika ry havana hanambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ka ny fanekempinoana laharana fahatelo ny arahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Minan'Andriamanitra tokoa fanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fifanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia nandrakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampifeo ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia mafy monjy Jesosy Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika ao. Tonga izy tazy tsy hamonjy ny bery. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova masy an'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao. Izy nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy ray ihany nanaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo avy tombohy ny finoanay. Amen. Petraka ny fiangonana. Misaotra ny tompontsika ry havana tanterahany fanompoam-bavahana teto. Efa natitsika teo ny fitokanana ny zava-bitantsika. Reto avy ilay zava-bita nitokanantsika teo ny polipitra, reto polipitra anankiroa reto zany ity latabatra masina ity ny
ny seza, ny banc eny amintsika eny a, ny carreau amin'ity alitara ity a, reo lamba masina manaraka ny loko mitorontsika rehetra, misy 7 ny lokony a, ny fanatazan-drakitra, ny fanaka masina moa sakramenta masina, ny miaraka amin'ny vera-pandraisina. Dia misy ny ao sonorisation ampotsika nanampy a, misy micro, misy bafle, misy fisodraky ao a, dia misy anety varavarankely izay nataontsika dia toerana ihany a, miaraka amin'ireo lalitra ao anatin'ireo. Reo le no amasintsika nitokanantsika teo a, azontsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra mandrazana. Zao dia araka ny resahantsika teo tamin'ny fidirana ny abatsika re manenitsika teo a, dia tsy kamboty isika fa noho ny mpiazantsika monjy ny fiangonana isy ny fanoloana mpitalina mpizadra raha zay ahiny ampahibe sy vato a ny fiahinazo mankaty ka dia iaraha-bazy reo zany tsika ka dia ampimaniko reto olona reto mahosolontenantsika zany a andretana anazy a miaraka amin'ny mpitandrina amin'ny vady rehefa avy eo. Ny generaly a lehibe ny filohan'ny fiangonana ny ampahibe a, ny generaly filomboninahitra koa izy mivady geto mivady aby zay resako eto zany a eto koa zany a, dia ny kolonely a zay filomboninahitra ny vato a manatrika antsika eto a, dia ny chef de corps eto an-toerana iaraha-bazy reo a miaraka amin'ny filohan'ny AFF roatota zany a miaraha-bazy reo a nretana azy reo a mivady avy zany ho an'izay mitondra zany a amin'izay mangataka ny raha fahatelo amin'ny 20 mba hiomanantsika amin'izany. Mananjara ry Jesosy ny andinin'ny voalohany angatantsika amin'ny mpitendry a, dia roso eto anoloana izy mivady. Misaoranao zay Andriamanitra noho ny fitiavanao izay mahatonga anay eto, ametraka ny mpitandrina andrenirina erina sandratra mba hizadra raha, anampy fampitaiza eto amin'ny chapelle militaire Betambatra 3e MRG. Apetraka ambany fahasoavanao izy, aleo anasa vita be ny asa fanompoana ataony amin'ny toerana ity, ifampizatra ifanakalotra ekefa amin'ireo miaramila sy sivily, fampitaiza amin'ny vady aman-janaka izy ireo, ka meo azy ny hery sy ny fahazavana tarihana azy ireo amin'ny lalana maro, ampiko ny fiangonana mba hanampy azy ka hiay azy hiezaka ifanampy amin'ny fotoana rehetra, ka mametraka azy eo ambany fahasoavanao izay, ka ny fitiavanao Andriamanitra ray ny fahasoavanao Jesoa Kristy ny fampiraisina amin'ny fanamasina momba azy mivady sy toetra teo amin'ny fiangonana noho ny anaran'i Jesoa Kristy rery aminy. Amen. Dia ireo nareo chapelle ambasintsika teka tsika banampahibe mivakoka tena maro be mihitsy zareo a, maro be mihitsy zareo tonga eo, dia amba misy sary caméra mankana amin'izareo satria raketina izy ity zany a, rena reto manjakandrina ino mpitandrina ianareo mandritra ny fotoana amin'ny tanin'ny fianarana
efa mahazo manao zavatra rehetra izy io, manao batisa sakramenta sy ny sisa ao anatin'io fa rehefa tonga vitany fianarana amin'ny faculté dia voatena toeran-kafa izy zany, fa manitra ny amin'ny taona ity zany izy eto amintsika ety ihany amin'ny zavatra rehetra koa dia mangataka ireo labotonareo zany mba mibady andretarina ipampahery amin'ny pastera mivady. Tega mafy be dia ndraiky tenena dia mbola manonona hatrany ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny voalohateny ary misaotra anareo ihany koa ny amin'ny fandraisanareo anay mianakavy eto amin'izao sapely militera izao dia ny fanahy masina ny hiasa ao anatsika ary hiasa ty anatinay ihany koa ahafahantsika mampandroso izao fiangonan'Andriamanitra izao. Man'Andriamanitra reno ny voninahitra. Amen. Io zany izy dia alaitsika ny numéro téléphone alaina miadina raha tsy azo androany zany mankaty izy miara miasa aminy anareo ho avy ny fampianarana katekomena ny batisa sy ny sisa azonareo atao koa miantso azo sakafo raha tia ampiantrano azy nareo dia afaka midina ty sabotsy izy rehefa tsisy mampiantrano moa zany tsy maintsy lahady izy midina fa miankina aminareo zany amin'ny zavatra rehetra zany rehetra zany moa zany ambany fehezina sy fiahino chef de corps fa izy ny tombony tanàna ny commande ny toerana raha misy zavatra ataonareo dia mandalo foana amin'ny chef de corps zany nareo ny momba azy fa ny chef de corps ny tompona ndraikitra amin'ny zavatra rehetra ho avy ny fanorenana ny birao ny fiangonana rehefa mijoro ny birao ny fiangonana dia misy le rakitra kelitsika iny ho averina ty aminareo iny fa mila manana birao ara-dalàna zany tsika rehetra ao anatin'izay. Iroso amin'ny fandraisam-pitenenina isika ao reny fandraisam-pitenenina zay manana raha fohy ambara dia miakatra na ny AFF na ny ara-piangonana pahibe ivato zany. Iroso amin'ny fandraisam-pitenenina isika dia misy anakroso ny tenantsika maro moa tokony andraiky tenenina fa fehezina ny fotoana dia ny fandraisam-pitenenina dia andriamatoa chef de corps andriamatoa colonel no iteny dia amarana azy nisy olon-tenantsika rehetra dia ny filohan'ny fiangonana avy ao ampahibe sy olon-tenantsika rehetra mandroso mon colonel. Chef de corps 3e régime filoam-boninahitra ny sapelina eto Manjakandriana. Andriamatoa generaly filohan'ny sapelina ampahibe, andriamatoa kolonely filohan'ny sapelina Ivato sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra, ny anareo ray aman-dreny am-panahy sy ny mpiaradia aminareo,
isika rehetra miaraka miombavaka eto amin'izao fotoana izao, tompoko lahy sy tompoko vavy, manao azafady ndray-mbava zay tsy indray mitonona ny tena koa raha ny teny manoloanareo, tsy hanao kabary lava aho fa tondra fitenenana fohy a solon-tenan'ireto fianakavian-teny tafika eto amin'ny 3e RG Manjakandriana. Ny voalohanteny dia fisaorana lehibe no totan'Andriamanitra namezany antsika tombonandro nahafahana dira sy mankalaza ny anarany amin'ity andro androany ity, izay andro manan-daza tokoa anay eto satria azo atao hoe fisokafana ny fomba ofisialy ny fitezam-panahy eto amin'ny Sapelina Manjakandriana no nitokanana n'reto fanomezana fitaovana ara-pivavahana ireto ho an'ny Sapelina. Ny faharoa dia miarahaba anareo vahiny rehetra tonga soa eto amin'ny Sapelina litera Betambatra Manjakandriana. Ho an'izay mbola tsy taty moa dia eto ny atao hoe Sapelina litera Betambatra Manjakandriana, izay azo atao hoe zanaky ny foibe avy ny Antananarivo raha izay nazo ilazana azy. Ny antony azam-pitenenana moa dia ny fanolorana fisaorana era-po era-tsaina ho anareo rehetra, indrindra anareo avy eo foibe sy tsy mpiana manokana eto ireo izay nanara-tanana rehetra tamin'ny fanomezan-tanana na ara-pitaovana zany raha nampanamboarana zany ary indrindra eo amin'ny fitazam-panahy, satria somary misitaka kely ny Antananarivo ihany ny toerana misy anay, nefa dia mahafohy fotoana ianareo isan-kalady mandefa solon-tena tia manao an'izany fitezana ara-panahy zany, dia tsy hovavanay tompoko ny zavatra vitanareo fa eo Andriamanitra manakariam-pahasoavana amaly soa izany rehetrarehetra nataonareo zany. Ny any fangatahana dia hitantsika amin'izao fa mbola misy ezaka tokony atao fanatsarana ny ankapobeny efa azo atao matotsika afaka nanao fanopivana teto efa azo atao hoe mijoro tsara daholo ihany, fa mbola misy ny kipitsopitso madinidinika mbola tsy tomombana, dia mangataka hatrany ny fiara-miasa en général amin'ny fiahinareo anay aty ambanivohitra aty mba hitohy foana izay fanampiana zay, satria manao trano tsy vitan'olo reny na dia hoe zeniera zay aty, mila foana ny fanampiany mpiara-miasa mpiara-mombonantoka rehetrarehetra. Ny teny manaraka dia miarabanao paster, eo ny Andriamanitra ny hery ho anao hiahinao hatrany amin'ny adiko masina zay sahanao eto amin'ity Sapelina Manjakandriana ity, dia avita tsaka ny sentavana ny adidy tan'ireo hitanao anao paster. Eto am-pameranana dia toditra kely amin'ny ho an'ny tompo tanàna raha izay ny azo ilazana azy, tsika miaramila sy ny fianakaviana miaramila eto amin'ny 3e RG, na misy ara-nezaka atao amin'ny fanamboarana na ho tsara tarehy raha ny fiangonantsika dia ny atao hoe fiangonana dia tsika le ato anatiny, dia manentana atsika zany miaramila sy fianakaviana na ny mponina manodidina tsy misy avahana mba ho avy mivavaka anentana atsika amin'ny fivavahana zany isan-kalahady, satria izany no ahafahantsika mampiroborobo sy mampandroso n'ity fiangonana atsika ity. Dia tao mpamaranana moa dia mirary sosahady ho anareo lavitra raha hitodotohy velona ho Antananarivo ao tonga somatsara ny tokantanareo tsirairay avy,
Zay angamba ny teny fohy avy ety any fa dia makasitra sy makatelo tompoklasy vavy. Ny kololentsika io pastelynareo mbola tanora izy io antsoa izy rehefa anao baolina nareo rehefa andeha anao wikilina nareo antsoa izy mangataka ny jidirantsika dia amin'ireny. Misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny nahatrarantsika ny androandroany ary natapisana ny zavatra rehetra izay nataontsika teto, indrindrandrindra ny eto amin'ny fiangonana, ny fanaka masina, ny fanomezana ny mpitandrina vaovao. Ankoatr'izay dia mamerina fisaorana ny ray aman-dreny mitandrina Rakotojafo Mikael Homonie nationale mianakavy tamin'ny nafoizan'izareo fotoana ary nieritreretana hatrany ny ampitomboana ny ambanindany ny fanjakan'Andriamanitra indrindra eto amin'ny folo alin-dahy. Ary misaotra ny rantsana AFF indrindraindrindra izay nafoy fotoana tokoa ary tena niezaka tamin'ny fampiroboroboana ny fampandehanana ny chapelle militaire eto Manjakandriana. Misaotratsika eto Manjakandriana tamin'ny fiazana ary indrindraindrindra fa tena fanolora-tena fa be lehibe tokoa ny asa vitanareo araka izay tatitra efa tonga tany an-trano. Tsy hoe disiko ny tenin'ny komandin'ny vondrona teo hoe mangataka amin'ny fiahiny Andriamanitra no miahintsika rehetrarehetra fa ny mampiroborobo ny fiangonana dia itsika fiangonana izay. Anao izay tratrin'hery ny chapelle militaire ampahibe tsy hoe amin'ny mpiahy azy fa atoko ngamba varany fisokiana ao anatin'ny fitezam-pana amin'ny folo alin-dahy dia ny chapelle militaire anisan'ny zokony indrindra. Fa anao izay tratrin'herina izahay mba hifanampitsika amin'ny fampiroboroboana ny fanompoana an'Andriamanitra. Farany pasteur Nasandatra mitodika manokana aminao izay misaotra indrindra amin'ny fanolora-teny ka hitaritanao an'ity fiangonana chapelle militaire Betambatra moa izy teo. Betambatra eto Manjakandriana. Fantatra fa adidy masina ary adidy lehibe ary adidy mavesatra miandry anao fa dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ny anolo-tsaina anao an-trany ary ny fanahy masina hitariky anao mba ampiroborobo an'izany chapelle militaire eto izay ka dia mirary soa atsika rehetrarehetra voninahitra rerany eo an'Andriamanitra. Raha misy manana raharaha fo dia mba hiakatra voatrazy amin'ny fahifanataka. Ny amin'ity zany dia mitohy ihany ny mankaty le avy any vatsy anapahibe efa nantsika numéro pastera dia mifandamina aminy izay andarany torji niezitsika manaraka manko anangana ny samponytsika. Zay ilanantsika mipahibe sy vato hoe efa misy futur sekoly alahady ho mpampianatra, ho futur sampona tanora, ho futur sampona mpifazana sy mitakan'izany zay indray no iarahantsika amin'ny pastera zay manaraka ny fotoana alamintsika eo. Tsy misy ny filazana avy amintsika dia roso amin'ny rakitra isika ho mandrosoa ny mpanaratiny Jesosy tana ny dekona tamina izany ka ampiasaintsika daholo ny fanatazan-drakitra io zany mba hampafitripitrika antsika. Rakitra roa no ataontsika. Yeah.
Manaraka ny isika reo mitrarakitra ny hira ny tompony alinao. Nasena reto fa tokony boaka aloha dia ny pakasary satria boaka eto tsika menakavy akasary raketina eo ambaravarana eo. Izay zany boaka mialoha zany dia manaraka isika isaky ny W dia akasary eo ambaravarana eo vao morava. Horaintsika ny rabolatra telo amby diapolo amby fitonjato dia mbola sy faharoa mialohan'ny sodrano zay atolotro pasitera na sandratra aorian'izany telo mandeha ny fahatelo sy ny fahaefatra dia mipetraky tsika manao ny trinité masina. Jehovah no mpiavanao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny akavananao, ny masoandro tsy amelanao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao vao mandrakizay. Amen. Kami awal
fitiavana amin'ny mpavaka mangina apetrao ampelantanan'ny tompondray ny herinandro izay hotiavinao. An'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary amin'ny fanahy masina. Amen. Dia mandeha any amin'ny fifalian'ny tompony aho.